ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy, ilay vavolombelona mahatoky, ilay zanakalahy matoa sady voalohany natsangana ho velona avy tamin'ny maty, ary ilay filohan'ny mpanjakan-tany. Fifaliana no ifanatrehana tava amin'izao alahady ny Paska izao izay ankalazantsika n'Andriamanitra noho ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, nandresen'ny fahafatesana ary nandresen'ny ota izay miteraka izany fahafatesana izany. Ary tsy izany ihany fa nozaraina amintsika mianakavy koa izany fandresena izany, ary izay no ahevitra dia hoe niara natsangana tamin'i Kristy isika kristianina, ary izay mahatonga antsika hoe kristianina, satria mpandresy ary manoatra noho ny mpandresy. Ho an'ireo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny aino amanjery, dia arabaina manokana koa ianareo, ireo izay any amin'ny hôpitaly, ireo izay marary any an-tokantrano, ireo izay ny andalana, ireo izay mety mbola anaraka izao fotoam-pivavahana izao koa any aoriana amin'ny alalan'ny podcast, dia fifaliana no iarabana atsika mianakavy nohony amin'izany. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part de cet esprit qui se tient devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, et nous célébrons ce moment, cette victoire avec le Christ ressuscité. Et nous sommes aussi, d'après le texte, d'après le thème que nous allons vivre aujourd'hui, nous sommes aussi ressuscités avec Christ. Et nous avons la joie de recevoir Ava, qui va recevoir le sacrement du baptême. Et
avec toute la famille. Et c'est vraiment un jour de joie, c'est une joie pour nous de célébrer ce baptême. Et après le baptême, vous êtes tous conviés à la Sainte Seine. Zahorantsika dia hiaraka amaky ny salamo izay voalahatra anio dia rehefa zany dia ataontsika ny hira voalahatra. Midera ny tompo fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony, tsara ny mialoka amin'ny tompo noho ny mialoka amin'ny olona, tsara ny tompo matoky ny tompo noho ny matoky ny mpanapaka, ny tompo no heriko ary izy no teraiko fa izy no famonjena. Amen. Saotranao zay Andriamanitra rainay noho ny amin'ny zao alady ny Pasika izao izay ankalazanay ianao lay izy hatrizay ary ho mandrakizay. Lay Jesosy Kristy vavolombelona mahatoky, lay zanakalahy matoa sady voalohany natsangana ho velona avy tamin'ny maty, lay filohan'ny mpanjakany tany. Anao midera ry zanaky ny ray, anao midera lay mpanjakanay satria nekenao zay ho tonga eto amin'ity toerany ity, iomby mpifaliana, iomby paharavona noho ny zany fandresena lehibe ao amin'i Jesosy Kristy zany. Ary tianao zay, atsonao zay ho vavolombelona zany fitsanganana amin'ny maty, ho vavolombelona zany fandreseny zany hatramin'ny farany tany. Satria ianao no mendrika ny voninahitra sy ny aja koa mangataka aminao zay tomponefa noho ny tsy famendrehanay. Tsy miafina aminao ny tsy famendrehanay. Raha manambary zay fa velona ianao dia tsy miafina aminao ny tahotra ny fahafatesana ao aminay tsirairay avy. Raha antsonao zay anambara fa ianao ny fahazavan'izao tontolo zao dia tsy miafina aminao ny haizina mangatsakatsaka ao aminay tsirairay avy. Te ankalazanao zay, te hideranao zay le Andriamanitra velona, nefa tsy zatra tianao ataonay no ataonay,
fa mazana ny zavatra tokony ataonay tsy ataonay ary zavatra tokony tsy ataonay no ataonay. Mankalaza ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty zay, nefa ny fiainanay mitory faharesena, ketraka, vizana, reraka no miady fiainana. Ary tianaraka anao zay Tompo, nefa izay matahotra na mandà mihitsy aza irahanao amin'ny toerana zay ametrahanao anay tsirairay avy. Tompo, iza no anafaka anay manoloana an'izany fifandrohitana anaty izany. Misy zavatra tianay ataonay nefa tsy vitanay, ary misy zavatra tsy tianay ataonay nefa ataonao afa-tsy ianao irery izay ankalazanay amin'izao andro Pasika izao. No afaka manafaka anay amin'izany fatotra izany fifandrohitana anaty izany, ary izany no mahatonga ny tsy hanananay tsy fanananay fiadanam-po. Misofa misy ianao, sofa ianao Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao, mampatsiahana indray fa mbola azo atao ny mandresy miaraka aminao, ary mihoatra noho ny mpandresy mihitsy aza. Seigneur, béni sois-tu, toi qui es, qui étais et qui vient. Toi qui es les témoins fidèles, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À toi la gloire, au Christ ressuscité, avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Oui, Seigneur, tu nous appelles à témoigner de ta résurrection en ce jour de Pâques jusqu'aux extrémités de la terre, mais pour que notre témoignage soit digne de toi, viens à notre aide. Tu veux que nous proclamions que tu es vivant et nous-mêmes avons peur de la mort. Tu veux que nous annoncions ta lumière et nous tâtonnons dans l'obscurité. Nous voulons adorer un Seigneur vivant, un Christ ressuscité, mais nous ne faisons pas toujours ce que tu nous dis. Nous célébrons la victoire, mais nous paraissons souvent vivre dans la défaite. Nous prétendons te suivre, mais nous craignons d'aller là où tu nous conduis. Seigneur, pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu de nous mettre à ton service. Seigneur, qui peut surmonter tant de contradictions intérieures, tant de conflits intérieurs, sinon ton seul amour, ton amour infini, qui nous appelle malgré nos fautes et nous fait confiance, malgré nos infidélités. Que ton pardon nous rende force, Seigneur. Que ton pardon nous rende paix et joie au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Diavana, amin'izao andro Pasika zao dia eno indray ny teny manambara ny fitiavan'Andriamanitra. Écoutons la proclamation de l'amour infini de Dieu. Zay ambarany ao amin'i Jesosy Kristy. Oui, Jesosy, izao no fananganana ny maty sy ny fiainana. Ary izay mino ahy na dia maty aza, na inona endrika izany fahafatesany izany, na fahafatesany nofo, na fahafatesany fanahy, na fahafatesany fifandraisana amin'ny hafa, dia ho velona indray izy. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay ho Jesosy. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort, quelles que soient les formes de cette mort, et quiconque vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra plus jamais.
Frères et sœurs, la pierre a été roulée, la vie a vaincu la mort, le Christ a effacé nos péchés, la nuit laisse place à l'aurore, que tous ceux qui se repentent dans la foi reçoivent en Jésus-Christ l'assurance de leur pardon. Efa maty tao am-pasana ny elontsika ary ataon'Andriamanitra velona mpandresy tahaka azy isika efa resy izao na dia ny fasana azy. Perakisika ary zao dia tonga amin'ny fotoanany sekoly alahady.
eto amin'ny eto koa mbola misy toerana malalaka alohan'ny akarana any ambony. Efa misy lasa alahady andro tsara ny alahady voalohany amin'ny herinandro satria andro ny akaran'ny tompo. Lasa miavaka noho ny alahady rehetra izy ary lazainy eto amin'ny fiangonana foana hoe tsy farany herinandro ny alahady fa voalohany le dimanche, c'est pas un week-end mais c'est le début de la semaine. Apetraksika atolotsika amin'Andriamanitra no mariky ny fanoloran-tena, ataontsika lahara-pahamehana izy amin'ny zavatra rehetra. Koa miroso amin'ny vaky-teny isika arak'izany hira izany alahady andro tsara dia efa makaty anoloana sady ary eo tompony anjara amin'ny vaky-teny. Ankalazanay ny fandresenao ny fahafatesana misaotra tompo no ny rasomoko nentinao namonjy anay ary ankehitriny tompo dia mbola misaotra anao zahay Jesosy satria mbola omenao fahasoavana afaka indray miaino ny teninao ary mamaky ny teninao fa dia mangataka indrindra Jesosy eo ny fanahy masinao mba hanokatra ny masonay, ny sofinay, ny fonay ahafahanay mandray sy miaina amin'ny teninao. Dia tainao tompo ka ny fananao masina ny tay ny mpanomponao sy ny teny izay omeny anay amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaranao ry Kristy tompo sy mpamonjinay mangatahaka izany. Amen. Miaraka maky sy eny tenin'Andriamanitra sika tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko 10, andininy 4:30 ka hatramin'ny 7:70. Acte 10, verset 34 à 43. Rehefa hitantsika izany dia araka vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nanao hoe, azoko tsara ankehitriny fa tsy mba mijery tavan'olona Andriamanitra. Ankasitrahan'Andriamanitra avokoa izay olona manaja azy sy manao ny rariny na aiza firenena misy azy. Fantatrareo ny teny nampitondrain'Andriamanitra ho an'ny vahoaka ny Israely anambarany ny vaovao mahafaly dia ny fampihavanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompon'ny olona rehetra. Fantatrareo ny zava-magaga tany Galilea aloha ary dia nanerana ny Jode taorian'ny toroteny sy ny batisana ataon'i Johany. Nandrotsahan'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masina i Jesosy avy any Nazareta ka nitety tany nanasoa sy nanasitrana izay rehetra teo ambany fahefan'ny devoly satria nomban'Andriamanitra izy. Izahay dia vavolombelona nahita ny zavatra rehetra nataony manerana amin'ny tanin'ny Jiosy sy tao Jerosalema. Io Jesosy io dia nahanton'ny olona tamin'ny hazo fijaliana no namonoany azy. Nefa natsangan'Andriamanitra ho velona tamin'ny andro fahatelo. Nasehon'Andriamanitra miharihary izy tsy tamin'ny vahoaka ankapobeny fa taminay vavolombelona efa notondren'Andriamanitra mialoha hanambara an'i Jesosy. Niara-nihinana sy nisotro taminy izahay taorian'ny nanangan'Andriamanitra azy
ho velona avy any amin'ny maty ary nomeny baiko mba hitory amin'ny vahoaka ho vavolombelona manambara fa izy no vatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Samy mijoro ho vavolombelona momba azy ny mpaminany rehetra ka manambara izay rehetra mino azy fa hahazo famelan-keloka amin'ny anarany. Mbola toizantsika amin'ny vakiteny, izany dia hitantsika amin'ny Kolosianina toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 14 amin'ny anaran'ny Tompo. Koa raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo dia akatsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Dia ho faranantsika ny famakinan'ny teny soratra masina arak'izay voasoratra ao amin'ny Marka toko 4:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'i Jakobo mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohany andro amin'ny herinandro rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo ary niresaka hoe iza re no anapodiny vato ho afaka mivaravara-pasana isolo antsika. Fa no mitraka izy dia indro hita ny fehefavoako dia niala ny vato fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra tao amin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny ankavanana ny akanjo fotsy. Dia talanjona izy fa ho ilay zatovo taminy. Aza talanjona mitady an'i Jesosy avy any Nazareta izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana ianareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo no nametrahany azy. Fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialoha anareo any Galili izy, any no ahitanareo azy arak'izay nolazainy taminareo. Dia nivoaka izy ka lasa nandositra ny ala tamin'ny fasana fa torakovitra sady talanjona izy ary tsy mba nilaza na inona tamin'ny olona izy satria natahotra. Mangataka aminao, mitalao aminao zahay mba tantano amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba handraisanay tokoa ilay teny arak'izany hira izany hitoetra ao anatinay ka ny fanahinao masina hikasika ny fonay amin'ny alalan'izany teny izany mieriny ny teninao tokoa ny anova ny fiainanay
fa tsy andalo aminay fotsiny zao andro pasika izao fa ny tsirairay ahatsiaro fa miaona aminao azy rehetra miaona aminao dia mahazo fiainana ao anatin'ny fahamarinana zay manafaka tsy ho andevo ko ampenaro zay tompo azavao ny fiainanay tsy lovy arak'izany teninao zany ary na iza mandalo sedra vesatra dia zany fanahinao ny teninao no ampionina ampahery azy ireo para-pahatonga anay amin'ilay fiainana tonga lafatra zay tsisy intsony tomany alahelo na sainto satria miara-monina aminao zay le Andriamanitra telo zay iray. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de nous accorder ton Esprit Saint, afin que par la prédication de ta parole, ton Esprit éveille nos cœurs, qu'il nous change, il nous conduise dans la vérité qui nous libère. Que ton Esprit nous instruise, nous éclaire, nous console et nous sanctifie pour la vie éternelle. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Afaka mipetraka isika tompoko. Koa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Zany no lohahevitra tsotra indray mpanjintsika siainantsika amin'izao andro pasika izao zay tsinona fa toy ny herinandro masina arak'izay efa nolazaina tamintsika tamin'ny herinandro masina indrindra tamin'ny alakamisy masina dia izao no lohahevitra ary nytoizany antoko-pihira izany tamin'ny zoma masina. Ny lohahevitra tamin'ny alakamisy masina dia voalaza toy izao, Jesosy no niteny azy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia natsangatsika lohahevitra tamin'izay dia hoe manaraka an Jesosy lalana fahamarinana ary fiainana. Suivre Jésus en 3 V. V, voix, V-O-I-E, vérité et la vie. Voilà le thème du jeudi saint. Dia toizany antoko-pihira izany tamin'ny zoma masina ny amin'ny Jesosy Kristy. Ilay fantatsika fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra mitovy amin'Andriamanitra ary izy dia nofoanany tenany tamin'ny nakany nitovy endrika tamin'ny olona tonga mpanota. Zay zany le atao hoe hitatsika tsarotsika zay teto tamin'ny lakamisy dia hoe lalan'ny incarnation, lalan'ny fahatongavana olona, chemin de l'incarnation. Zany hoe tonga le Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy tonga olombelona no izy fa tsy tonga nofo, tonga olombelona mba hatonga ny zanak'olombelona ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay na hoe lalan'ny fahatongavana olombelona, chemin de l'incarnation. Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy tovy amin'Andriamanitra izy, tsy misy mahasamihafa azy, tonga olombelona mba hatonga ny zanak'olombelona mino azy ho lasa zanak'Andriamanitra. Zay no ataontsika hoe chemin croisé. Araka ny teny zay nolazainy Jaona apôstôly hoe zay rehetra nandray azy dia tonga zanak'Andriamanitra.
mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole devenue humaine en Jésus-Christ, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Zay no lalany fahatongavana olombelona, le chemin de l'incarnation, la voie VOIE de l'incarnation. Dia hitantsika tamin'ny herinandro masina indray ny anankiray dia natao hoe lalan'ny hazo fijaliana, bravo, chemin de la croix, à l'inverse du chemin de croix de nos amis catholiques. De la naissance à la mort, Jésus n'a vécu que des souffrances. Voateraka izy dia fa namoaka didiny mpitondra fanjakana tamin'izany fa vonoina avokoa ny zaza latsaky ny roa taona, voatery tsy maintsy nifindra monina tany Ejipta ndray izy, dia niverina niavany ny ankonany rehetrarehetra nandray azy ohatry ny adala, ary ny sasany aza dia nilaza azy hoe manana fanahiny Belzebuba, tsy nanana toerana atoriana, zany hoe fahoriana no ny ainany, ary zany fahoriana zany dia tena hoe nahatratra zany ny ivony tanteraka tamin'iny herinandro masina iny. Nijaly teo amin'ny toerantsika izy raha isika ny tokony hijaly, maty teo amin'ny toerantsika izy raha isika ny tokony ho faty. Zay no nankalazaintsika tamin'iny herinandro masina iny, ary izay no nahatonga ny Paoly apôstôly nahatakatra sahady hoe tsy maintsy mandalo amin'izay lalany hazo fijaliana zay koa zany tsika vao mahazo an'izany famonjena izany, chemin de la croix. Ary Paoly apôstôly nahatakatra an'izay dia niteny hoe voaombo miaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe miatomboka amin'ilay lalan'ny fahatongavana olombelona zany mba hahatonga ny zanak'olombelona ho an'Andriamanitra. Tsy maintsy mandalo amin'izay ny olona vao mahazo an'izany famonjeny zany, lasa zanak'Andriamanitra. Ary tsy hoe vitan'ny zanak'Andriamanitra ihany fa mandalo koa manaraka, zany hoe lalana sy fahamarinana tsy misy makany amiko izy Jesosy, tsisy makany amin'iray raha tsy avy amin'ny lalako. Dia zao tsy maintsy mandalo amin'izay lalan'ny hazo fijaliana zay. J'ai été crucifié avec Christ, dit l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 20. Dia be dia be afaka milaza tsika mahatsiaro soratra masina ny amin'ny Romanina toko fahaenina any, dia zao no voalaza amin'ny Paoly apôstôly raha nanoratra ho an'ireo kristianina tany a Roma izy, dia hoe fa fantatsika fa ny maha olona antsika taloha dia miaraka nombohana tamin'i Kristy. Zay zany le lalan'ny hazo fijaliana, zany hoe zay miainan'i Kristy no tsy maintsy iainan'ny mpanaradia azy. Fa mahazo an'izany atao hoe fanafahana tanteraka ankalazana amin'ny Paska zany izy. Fa fantatsika fa ny maha olona antsika taloha dia miaraka nombohana tamin'i Kristy mba tsy hampanan-kery ny tena ny ota, koa tsy handevozy ny ota intsony. Tsy mandalo an'izany dia zao mbola io ota io no manandevo. Misy hatra tianao sotroina, tena inona etenao dia tsy maintsy sotronao iny raha mbola ao ambanin'ny fahotana ianao. Misy hatra tianao jerena na ezaka sahala amin'inona ary ianao dia zao tsy maintsy jerenao iny, satria nahoana tsy afaka ao ambanin'izay vahoan'ny fanandevozana izay. Ary zay mila omboana amin'ny hazo fijaliana. Zay natonga ny Paoly apôstôly hoe voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Dia hitantsika eo ny tohiny rehefa hiresaka amin'ilay dingana manaraka isika. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec Christ. Zany hoe miaraka amin'ny Kristy nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit. Io zany tsy maintsy omboana amin'ny hazo fijaliana vao afaka miandrandra an'izany hoe fiadanana zany. Fa ninina eritreretintsika, ninina ataontsika dia zao raha mbola mivelona ao io le fahotana ny lovana tamin'ny Adama sy Eva io dia vizantsika. Misy hatra tiatsika atao fa tsy vitantsika mihitsy. Misy hatra tsy tiatsika atao resy lahatritsika fa tsy tsara fa ataontsika ihany. Inona ny antony? Satria mbola velona ao le izy ary tsy maintsy vonoina io. Ary zay ny hoe lalan'ny hazo fijaliana, le chemin de la croix. Vaovao mafaly zany zao tontolo zao tamin'ny alalan'ny fivavahana maro samihafa niezaka nitady an'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy ny tonga olombelona. Ary tsy vitany hoe tonga olombelona araka le napatsiahiviny antokopira tamin'ny zoma masina teo hoe
nijaly rehefa tonga olombelona izy dia nijaly maty teo amin'ny azo fijaliana mba hatonga ny fahotantsika koa miara maty aminy. Zay zany ny faharoa, ary mitoy le herinandro masina sy mipasika zany zavatra tsy misaraka izy ireo. Dia raha izay fotsiny dia banga le izy. Raha lalan'ny fahatongavana olombelona fotsiny, chemin de l'incarnation, tsara be zay, bravo, fa tsy ampy raha tsy eo ny lalan'ny azo fijaliana. Fa na voavonjy tao amin'ny Kristy ary tsika, voavela ny helokitsika, maty lay Adama ela, fa tsy tonga le lalan'ny fatelo fitsangana amin'ny maty. Lalan'ny fitsangana maty, chemin de la résurrection, ce que nous allons célébrer aujourd'hui. Dia zao voaomby fotsiny le inona tsy izy, le voaomby tamin'ny Kristy, fa tsy zay ihany ny teny apôstôly, fa hoe miaraka voaomby tao amin'ny Kristy aho, dia ahoana ny toyiny? Tsy izao intsony no velona, fa Kristy ny velona ao anaty, car zay le lohahevitra hoe ressuscité avec Christ, chemin de la résurrection. Zay le dinga indray amin'ny fiangonana tsy dia adiontsika zany zavatra, tsy dia toriana matetika hoe tsy mandalo amin'izany fitsanganana amin'ny maty zany raha tsy mandalo an'izay dingana anankitelo zay. Zay no mitondra atsika amin'ny lohahevitra an'io zany hoe niara natsangana tamin'ny Kristy. Jereo tsara ny firafitry le teny, tsy hoe niara nitsangana, tsy tsika no nitsangana, fa na i Jesosy zay n'Andriamanitra nanangana azy, vitantsika mivaky teny fahenina filazantsara teo, fa isika koa niara natsangana taminy. Indraindray tsika rehefa mankalaza ny Pasika dia voalohany indrindra ankalazainy Jesosy nitsangana tamin'ny maty, fa tsy izy rery no nitsangana tamin'ny maty, fa zay rehetra mino azy dia niara nitsangana. Ary any amin'ny Efesianina any ary dia hoe niara napetra ny any an-danitra, zany hoe isika zay mino zao dia manana natao hoe double citoyenneté. Sady poniny tany tsika zay tsy maintsy ho lalovantsika, fa ponina ny an-danitra koa ary mpiara-mandova ny Kristy. Vaovao mafaly zany ry havana. Zany kristianina. Rehefa resy lahatra amin'izany ny kristianina, miova ny fiainany, miova ny tontolo misy azy, satria olona mandresy izy. Verina amin'ny filazantsara teo ary tsika marika toko fa 9 teo. Fa milohan'ny resantsika ny marika toko fa 9, reo vehivavy anankitelo mahafinaritra reo, sady tena hoe voakasika fasciné amindreo vehivavy anankitelo voalaza amin'ny filazantsara teo zany, dia tsy iza fa Maria Magdalena zany sy Salomé ary Maria reniny Jakoba. Ao amin'ny toko fa 10 raha maty Jesosy nombona teo amin'ny azo fijaliana, zay le lalan'ny azo fijaliana, maty izy, nantany Pilato hoe tena maty marina ve izy, dia niateste ny nanamarina ny mpiambina miaramila romanina hoe tena maty izy. I Pilato aragaga hoe tao vetivety dia maty. Dia nisy any atao hoe Josefa avy any Joseph d'Arimathie, zay le filaza azy, Arimathée, zatra tompoko, naka ny fatiny Jesosy. Nividy lamba izy dia nampidiny ny fatiny Jesosy amin'ny toko fa 10 melohany vaky teny an'io zany. Dia ny finosy ny lamban'i Jesosy, finosina fotsiny, nefa anjiosy dia rehefa maty ny olona dia misy ritualy zany, rituel fanasana n'iny vaty iny, fa tsy alevina fotsiny sanatria ohatrany hoe mandevina ambo, mba tsy tenena le teny anankiray. Fa ny ho an'ny protestantisme misy an'izay hoe respect du corps zay. L'homme n'a pas un corps, l'homme au sens générique du terme, anthropos, mais l'homme est un corps et un âme et un esprit. Dia rehefa maty le olona dia mila karakaraina, satria le olona mifanerasera taminao eo ihany ny maty. Mivoaka kely amin'ny tsika malagasy tady eo alaim-panahy amin'izao rehefa mijery an'ireny gazety ireny dia maty, lasaina aloha le titre ranona sahala amin'izao dia amin'iny titre iny dia efa mahagaga ihany, apetraka eo daholo le
filazana rehetrarehetra fa rehefa very amin'ny farany ery indray tsy misy fiandrasapaty tsy misy voninkazo dia aoriana angambany hoe tsy misy fandevenana ozako hoe mahakasika ana reto vehivavy reto a izay manoloana zany fisehoan-javatra nahafatesany Jesosy tsy afaka mikarakarana zany ny faty fa tonga dia nalevina fotsiny sofa nisy an'i Josefo avy any Arimate naka ny fatiny dia namono azy dia nandevina dia nanakody vato teo amin'ny varavaran'ny fasana izy dia i Marie Magdalena sy Marie renin Jesosy dia nijery tamin'io le mpianatra rehetrarehetra zany izy 12 lahy Jodasy moa efa maty Kanosa zay lehilahy tony ange be resaka fotsiny indray tsy ny lehilahy rehetra azafady fa za aloha anisany fa rehefa tena tonga ny tokoa tsisy hita ry zareo nefa lokaloka na andao anao daholo ery ny olona rehetrarehetra rehefa tonga Jesosy maty tsisy hita ry zareo dia Marie Magdalena sy Marie renin Jesosy le vehivavy reo zany no mitazana tery ny arivany iny sabata zany rehefa aveo tsy afaka manao nininona tsony dia nijery izy miandry teo dia hitany a ny nametrahana azy zay no amin'ny toko 5 zany amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 eo izy Joseph achète un drap et il descend le corps de la croix, le corps de Jésus, et il l'enveloppe dans un drap et il l'a mis dans une tombe. Ensuite il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe. Ça a été dit dans le chapitre 15. Marie de Magdala et Marie, mère des José, regardent l'endroit où on met Jésus. Inona no jereny an'izany satria rehefa vita ny sabata zake reto vehivavy reto a magaga satria zao tsy manadino ny fombany izy nefa koa manaja ny lalàna Jiosy rehefa hoe sabata tsy azo anaovanao ninona fa fideranan'Andriamanitra fitsaharana dia tsy nanao nininona izy manoloana ny hoe mahazava-dehibe amin'izany fahafatesana zany dia ny arivany sabata izy dia efa jery hoe aizany toerany a dia vao tapitra ny sabata mba hananana fotoana hividianana menaka manitra ny sorana ny fatiny Jesosy tena hoe manam-pitiavana izy a manaja ny fomba ny fiarahamonina manaja koa ny fomba amin'ny fiangonana ary manana lahara-pahamehana sy tanjona objectif eo amin'ny fiainana zay tenena hitazana amintsika foana sy ny fiangonana hoe manana tanjona amin'ny fiainana fa ny adala ihany tsy manana tanjona hoe za mba manana an'izao fikasan'izao ataoko reto tovavy tsy tovavy moa fa reto andriam-bavilanitra ireto dia nanana an'izany rehefa lasa ny andro sabata dia nandeha nividy zava-manitra Marie Magdalena Salome ary Marie rain'i Jakoba mba ho esorany ny fatiny Jesosy noho ny maraina ny andro manao lahara-pahamehana izy fa maraina be tsy mikisikisina ao am-pandriana fa fantany hoe mila manao an'izay asa zay izy amajiosy azy ry mpianatra rehetrarehetra mirindrina any rehefa mamaky ny filazantsarany-jao tsika dia niidy atrano ireo fa matahotra fa reto vehivavy reto manana fahasahina. Le texte ne parle que des femmes. Les disciples paraissent évaporés, inexistants. Mais ces femmes-là, elles étaient tristes, mais courageuses. Tristes, mais courageuses. Dia aloha zany fikasana tsara ohatran'ny fikasana tsara rehetrarehetra zany dia miresaka ihany nefa izy telo rahavavy. Zay koa mahatsara azy reto, tsy mandeha rery fa en équipe, intelligence collaborative, miara-miasa izy. Inona iza reno hanampy antsika hanakidiny vato hiala amin'ny varavaran'ny fasany. Zay ny fanontaniany teo. Zay zany ohatran'ny tsika rehetrarehetra eo dia rehefa jerena manoloana an'izay mety tetika asa antsika eo amin'ny fiainana, amin'ny tokantrano na amin'ny fiangonana na amin'ny fiarahamonina amin'ny sampana dia misy vato misakana. Iza no hanampy antsika an'izany? Iza no hanampy antsika anala izany sakana izany? Andiny fahaefatra vaovao mahafaly izay mifandray amin'ny loha hevitra fa noho ny traka izy ireo, noho ny traka izy ireo dia hitany fa efa vokidy miala ny vato nefa lehibe ny
vato. Mais levant les yeux, elle voit qu'on a déjà roulé la pierre. Pourtant, elle est très grande. Miteny fototra de hoe mégalitos. Vato ngeza be. Fa rehefa nitraka izy, ary zay no afatry ny paska zay ankalazantsika izao. Ny paska ny hafany a dia izao mampitraka atsika tsy hitanondrika manoloana ny vesatry ny fiainana. Izy amintsika tsy manana aia manoloana ny zavatra miseho, na amin'ny tokantrano zany, na amin'ny fiangonana, na eo amin'ny tontolo iainantsika zay mifamaofao ohatr'izao, dia izao manosika atsika hiondrika, hitanondrika, hitan'ny tompo zany. Fa tiany isika hitraka, tahaka an'ireto vehivavy reto, tsy tahaka n'izy 12 midy aman-trano no nitao an-trano, fa reto vehivavy anankitelo reto, andriambavy alanitra anankitelo reto izao, nitraka izy. Ary efa nitraka izy vao nahatsiaro sy nahita hoe efa nisy nelolalana azy. Voilà la bonne nouvelle, le message du jour. Le tombeau fermé et grandement ouvert. Il ne contient plus la mort, mais devenu matrice, ouverture sur la vie, ouverture sur une nouvelle vie. Zay le fitsanganana lalan'ny azo fijaliana teo zany, vao omby niaraka amin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana, dia le tohiny indray dia hoe tsy izao intsony velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Ao amin'ny toerana zay nieritreretina ahitana faty, anositra menaka manitra ny neritreretin'izy ireo, anatanteraka ny fomba jiosy, ianao ny zay ny hoe adidy farany zay tokony atao amin'ny maha-olombelona, ary ninona na iza toerana zany, culture, civilisation, dia manaja ny faty. Fa tamin'ny alalan'izany izy no nahita fiainana, foana ny fasana. Foana ny fasana. La tombe ouverte est vide. Mais la tombe ouverte et vide ne signifie rien en soi, parce qu'on pourrait dire que ça a été déplacé, ça a été volé le corps. Nisy nangalatra, zany ihany ny teny any amin'ny filazantsara, nisy naka ny tompo. Oui, ireo vehivavy ireo any amin'ny texta hafa. Fa eto kosa dia izao, ny teny lay anjely ny rany tompo no miteny hoe tsy ato intsony izy mandehana. Là où les femmes cherchent un mort, un rite, un deuil, là voilà, il y a une annonce de résurrection. Tsy ato intsony izy, une annonce de vie. Velona ny tompo. Ary zay fahaveloman'ny tompo zay araka ny lazaina teny am-piandohana, tsy izy ihany ny velona, fa zarainy. Zatra teneniko foana rehefa omen'Andriamanitra fahasoavana mizara ny teniny, dia hoe Andriamanitra irery eto amin'izao tontolo misy antsika izao, no hoe ny zavatra ananany zarainy. Zay ananany azy tsy mba fikirina, fa omeny eny hatramin'ny ny ainy azy. Fa nohatra amintsika olombelona indraindray, ataoko hoe indraindray, satria tsika efa zanak'Andriamanitra dia efa manahaka azy. Fa ny olombelona indraindray fikiriny, stockage feno. Ny soratra masina hoe zay manana akanjo roa ka nomeny tsy manana, dia mba jerenao amin'ny armoire io. Nenahy io nijereko fa za tsy mijerina ianareo, misy lobaka tsy teneniko hoe misy fotsy firiny, misy manga, misy volomparasy, misy ohatran'izao. Zay ny lobaka miditra any amin'ny palitao, dia misy ny palitao ho an'ny vehivavy any amin'ny botte, dia misy botte la longue, dia misy feno le izy angononao, nefa manodidina betsaka ny tsy manana. Finosiko hitiko ny fonoteny. Fa Andriamanitra kosa zay ananany dia zarainy.
raha nitsangana tamin'ny maty raha velona izy dia tia no velona miaraka aminy ary zay ny irantsika teo velona miaraka amin'ny Kristy isika ary zay ny afatra hoe satria raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo niarana tsangana tamin'ny Kristy tsy izy rery no ankalazantsika amin'izao andro Paska zao hoe velona ny tombo fa isika koa eo amin'ny fiainantsika mampiseho an'izany hoe tena velona niarana tsangana tamin'ny Kristy ahoana nisehony zany misaina ny zavatra any ambony tsy hoe maniditsidina any ambony ihany zany mantsy fijery ny fiarahamonina amintsika rehefa mba mifanerasera hoe vous les chrétiens vous avez la tête en l'air c'est pas du tout ça manana sotoavina manana fomba fijery tsy mitovy amin'ny fijerin'ny olona tsony zavatra teny miabo teny mamelona teny mampitombo ny zavatra teny eny na ao amin'ny tokantrano zany na ao amin'ny fiangonana na any amin'ny fiarahamonina tsy le olona misy fisehoan-javatra dia vao mainka mikopakafa olona mitondra vaovao mahafaly misaina ny zavatra any ambony ary zavatra katsahany araka ny teny teo dia hoe katsao ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'ny Kristy koa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy eto zany dia tazomy tsara rehefa kristianina tsika niaraka nandray an'izay lalan'ny fahatongavan'olombelona zay Jesosy lasa olombelona izy mba hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra ary rehefa avy eo tsika nanaraka an'le lalan'ny azo fijaliana lalan'ny fitsanganana ny tena maty ary mahazo fiainana miara-miaina aminy ary io fiainana io dia zao fiainana mandrakizay ny lazana azy efa teneniko teto foana fa tsy maninona mamerina azy ao amin'ny soratra masina dia misy karazany telo amin'ny teny fototra zany ny teny grika ny lazana hoe aina ya la vie biologique bios am'izao moa malaza hoe c'est bio on mange bio très bien fa iny biologique iny maty iny rehefa mijanona ny fitepon'ny fo dia misy indray ny ilazana ny teny anankiray dia natao hoe psyché mamerina hoe psychologie le atao hoe fanama olona zany fa ny fahatelo faran'izay ngeza be fantatrareo tadidinareo Zoé tsy mahagaga Renaud raha manao Zoé satria entina ilazana hoe faharetana iny Zoé iny dia le ain'Andriamanitra ary zay le loha hevitra tamin'ny alakamisy masina hoe zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana dia le fiainana eo tsy bios tsy psyché fa Zoé le aina mandrakizay ao amin'Andriamanitra le zarainy ary nizaniza manana an'izay dia zao na dia maty aza ny biosiny zay nge le teniny tamin'ny famelan-keloka teo hoe na iza maty ka mino ahy dia anana fiainana mandrakizay izy anana an'le Zoé tsika zao mandalo kikisy ny aretina tsy kelikely ao mety ho lasa tapoka tsy fantatra tsisy malala an'izany fa zavatra azo antoka ary zay ny afatry ny Paska dia zao hoe raha niarana tsangana tamin'ny Kristy nareo dia zao manana an'izay fiainana mandrakizay lalan'ny farany raha nylazaina teo ny lalan'ny fahatongavan'olombelona lalan'ny fitsangana amin'ny maty ny lalan'ny chemin de la croix lalan'ny azo fijaliana dia farany zay efa lazaina tamin'ny lakamisy masina ihany hoe tongava eniny toyny dia zao hoe lalan'ny voninahitra chemin de la gloire amin'ny fiarahamonina iainantsika zao na ny ankizy taizantsika io ary dia tonga dia nieritreritra ny réussite tonga dia la gloire fa tsy mandalo amin'izay lalan'izay ny soratra masina dia zao tsy maintsy mandalo amin'ny azo fijaliana vao misy an'izany hoe voninahitra zany ary zay ny nataon'i Kristy zay ny hoe lalana sy fahamarinana izy na dia nanany ny endrik'Andriamanitra ary dia tsy nifikiriny ho zava-dehibe zany fa nifoanany tena no tonga olona rehefa tonga olona izy dia nijaly ary maty tsangana maty ka nidina tany amin'ny farahidiny indrindra zay nananganan'Andriamanitra azy ho amin'ny anarana ambony indrindra ny voninahitra dia any amin'ny farany zay ny hoe solideo gloria ho an'Andriamanitra farany fa omen'Andriamanitra atsika zany araka ny vaky teny eto hoe raha niarana tsangana tamin'ny Kristy nareo nanaraka an'izay lalan'ny fitsanganany tena maty zany dia katsao ny zavatra any ambony satria nareo ny fijerinareo tsy mitovy ny fijerin'ny olona tsony ny olona raha vao mahita vaovao diso dia mamafy an'izay no atao ny kristianina natsona ilaza vaovao mafaly natsona isaina zavatra any ambony ny fisainany hafa mihitsy
fa tsy ny zavatra ety an-tany. Efa maty ianareo ary miara-miafina amin'ny Kristy ny fiainanareo. Votre vie est cachée avec Christ. Teny fotra dia hoe crypté. Tsy misy mihitsy voaro amin'ny Kristy ny fiainantsika. Ary zay no mahatonga ny Paoly apôstôly any amin'ny Romanina any, iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Ninona na hery any ambony, na fahafatesana, na zavatra ho avy, na zavatra ankehitrio, na fahefana, na fanapahana, dia tsy hisy asaraka antsika amin'izay fitiavan'i Kristy zay. Satria nahoana? Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Miara-miafina amin'ny Kristy. Ka na amin'ny fahafatesana ary tsy naharesan'i Kristy, dia ny kristianina zany manaraka an'izay lalany fitsangana amin'ny maty zay dia zao miara-manambonina aminy ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Raha ny zanaka hoe raha zanaka isika dia mpandova an'Andriamanitra, mpiray lova amin'ny Kristy. Raha miara-miaritra aminy isika dia hiara-manam-boninahitra aminy koa. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Voilà le message de Pâques, chers amis. Pour nous, chrétiens, la mort, pour nous, pour l'humanité tout court, la mort est la fin de tout succès, la fin de toute espérance. C'est pourquoi elle nous effraie. La mort nous effraie. Amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia raha mandeha izay tamin'ny mbola kely tany Madagasikara dia rehefa mivoaka ny trano ianao dia mahita fasana ery fiarahamonina misy antsika zao ny fasana zany atao any amin'ny miafinafina any. Na ny teny vao mbola nampiasana rehefa ovana amin'ny lettre mensuelle nizarany Brofebe dia miteny an'izany, on dit partir. La personne part, on ne parle plus de décès. Dès la mort, elle nous effraie tellement. Mais pour Jésus, pour nous chrétiens qui suivent le chemin et la vérité et la vie, c'est tout le contraire. La gloire de Jésus s'accomplit tout au long du chemin de l'incarnation, chemin de la croix et de la mort, chemin de la résurrection. Farany dia hoe ilay zatovy tao am-pasana, aza matahotra ianareo mantsy an'ireto vehivavy telo reto. Jesosy avy any Nazareta ilay vao omby tamin'ny hazojariana ny tadiavinareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy. Jereo fa teo ny nametrahana azy, ko mandeha any ianareo dia lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialoha anareo any Galily izy, any no ahitanareo arak'izay nolazainy taminareo. Mialoha antsika ny Tompo amin'ny zavatra rehetrarehetra ataontsika. Ninona mety fahasarotana, ninona mety olana, ninona mety zavatra diavina tsy maintsy diavina, ninona mety fiororona na mety krizy eto amin'ny fiarahamonina. Dia zao mialoha antsika ny Tompo. Teo izy nasaintsika nanaraka an'izay lalany maro teo zay. Fa zao ndray izy mialoha antsika. Il nous dévance. Il est vivant, il nous précède et il nous attend. Une dernière remarque. Rehefa nandeha izy ireo le vehivavy telo ka lasa nandositra ny ala teo amin'ny fasana, nampatahotra azy zany na dia zavatra vaovao azy satria tsy nieritreretiny. Izy hitady faty nefa fiainana no hitany. Sady torakovitra no sady natahotra. Le dika teny hoe natahotra eto mba tsara ahitsy ihany fa tsy tahotra ny tokony andikana azy fa ny teny grika dia hoe ekstasis. Mamy amin'ny hoe extase, étonnement, émerveillant. Tena hoe reo vehivavy reo sady natahotra izy nefa en extase koa.
vokatra zany fitsanganany tena maty zany zany fiainam-baovao amin'ny Kristy zany ary tsy mba nilazana inona tamin'ny olona izy satria tao anatin'izany tahotra sy tao anatin'izany hoe émerveillement na étonnement zany. Proclamer Christ ressuscité, voilà notre mission en sortant de cette église. Mais proclamer le Christ ressuscité doit bouleverser, interroger. Et l'évangile n'est pas un confort de vie, mais la parole qui nous fait avancer malgré la peur, malgré le silence, malgré l'incompréhension. Être déstabilisé, dans le sens extasié, c'est marcher sur le chemin nouveau, avec la foi confiante que le vivant, le Christ vivant, nous précède et nous dévance. À lui seul soit la gloire. Amen.
Araka ny nolazaina teny am-piandohana dia fifalinao antsika ny mandray ny fianakaviana manolotra ny zanany andray marika sy tombo-kase ny fanekempihavanana vaovao dia tsinona zany fa ny batisa any avana koa manasa ny fianakaviana mandritry ny anaovana ny hira 720 andiny 7 ijoro ety amin'ndaona iroso amin'izany isika 248 deuxième et troisième strophe dia manasa ny fianakaviana. De l'alliance de grâce qui est le baptême dans le Nouveau Testament. Comme on fait votre Église, il y a un entretien et ça a été présenté aussi dimanche dernier. Le Havre va recevoir ce signe et sceau de l'alliance de grâce qui est le baptême. Et nous allons écouter quels sont les textes qui instituent le baptême chrétien. Et ça remonte. Le signe de l'alliance de grâce, ça remonte à vraiment une époque lointaine. Quand Dieu dit à Abraham, je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants. De génération en génération, cette alliance durera toujours. Ainsi, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous qui naîtront de toi. Dieu dit encore à Abraham, toi, tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération, vous respecterez mon alliance. Voici le commandement que je vous donne à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Tous les garçons devront être circoncis. Votre circoncision sera le signe de l'alliance entre moi et vous dans l'Ancien Testament, chers amis. Le signe de l'alliance de grâce était la circoncision. Et quand Jésus est venu, il a accompli sa mission et il a envoyé ses disciples. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et c'est à partir de ce moment-là, le signe de la seule même alliance de grâce est devenu, au lieu de la circoncision dans l'Ancien Testament, ce sera le baptême et qui englobe hommes et femmes avec un adulte converti et toute sa famille. Et voilà l'apôtre Pierre, lors de sa prédication, lors du jour de la Pentecôte, écoutons ensemble, convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car c'est à vous qu'est destinée la promesse. Quelle promesse s'agit-il? La promesse que Dieu a faite avec Abraham.
La promesse est destinée à vous et à vos enfants, et ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et l'apôtre Paul conclut et il associe, il fait la connexion entre la circoncision dans l'Ancien Testament et le baptême dans le Nouveau Testament, en disant ainsi, « C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. » Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite, elle vient du Christ. Et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. C'est le thème de notre culte d'aujourd'hui. Voilà donc le baptême est un constat. Notre vie ne se déroule pas dans la seule dimension humaine, dimension biologique et psychologique. Notre existence est précédée et accompagnée d'un amour dont nous vivons avant même de le savoir. Cet amour est dévoilé et concrétisé en Christ dont le baptême en est le signe, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Et puis le baptême est un engagement. Nous voulons vivre pour Dieu et pour les autres cette vie que Dieu donne. Et nous voulons organiser notre vie selon la parole de Dieu et tous les conseils de Dieu. Prendre acte de ce constat et souscrire à cet engagement, c'est comme passer de la mort à la vie. Parents, parrains, marraines, vous avez dorénavant une responsabilité devant Dieu, aider à constater l'amour de Dieu en Jésus-Christ et à prendre l'engagement d'une vie selon la parole de Dieu et le vouloir de Dieu. Donc je m'adresse à vous, parents, parrains, marraines, vous avez demandé le baptême de Havan pour répondre à l'amour de Dieu qui reçoit votre enfant dans son alliance de grâce. Par votre exemple, votre appui, par vos prières, vous la soutiendrez pour qu'elle puisse dire elle-même oui à son baptême un jour. Alors je vous demande à vous, voulez-vous être pour Havan, ces témoins du Seigneur ressuscité, ces compagnons de route qui l'a conduit sur le chemin de la foi? Si tel est le cas, vous pouvez répondre par « Oui, nous le voulons ». Et j'invite aussi la communauté, ce qu'on fait tous les jours, parce que le baptême engage aussi toute la communauté de l'Alliance. Je vous invite à vous lever. Chers sœurs et frères en Christ, êtes-vous prêts à accueillir Havan comme membre de l'Église de Jésus-Christ, à prier pour elle et à sa famille, afin qu'elle puisse s'épanouir dans la foi, l'aimer comme son Seigneur et Sauveur, s'épanouir dans la foi au Christ, l'aimer comme son Seigneur et Sauveur, et le servir dans l'attention qu'il portera aux autres. Si tel est votre désir, répondez par oui. Puissions-nous être fidèles dans la prière et dans l'accompagnement de tous ces enfants que nous accueillons dans l'Église par le baptême au sein de notre communauté FPMA et au sein de l'Église de Jésus-Christ. Donc je vous invite à confesser ensemble pour vraiment conclure ces échanges d'engagement et confessons ensemble. Tu fais ta confession? Confessons ensemble notre foi. Ici camino nandeman kairai, raitsu panolan pasinkan, arzavatarit, nanita nansi, arianteso Christi tumpirai, sanalla tukar, akira kenrai kanbuan sorit, no, masava yam masav, andeman katua yam nandeman, nakira kafats nasau, rayam savatarit,
izy no naharina izao tontolo zao nony amintsika olombelo sady famonjena atsika dia midina amin'ny tany an-danitra ary natao ny fanahy masina nofa avy tamin'ny marivo izeny dia tonga olona izy nomborona tamin'ny azozaliana ho fanavotana atsika tamin'ny nanapahany Pontsy Pilato izy nijaly izy ka nalevo nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy miakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanakavanany iray avy any no hiviny indray amin'ny voninahitra ny tsara ny velona sy ny maty ary mandrak'izay ny fanjakana isika meno ny fanahy masina tompo sady mpamono izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaoana sy ankalazany miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vava mpaminany isika mino ny fiangonana iray miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ho famelan-kely sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen ry havana manoloana an'izany fanekena natao izany dans la foi que nous avons confessé ensemble, je te baptise, Avana, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui et à jamais. Le Christ te précède là où tu es. Amen. Ici, la signature qui est là. Chère famille, premièrement, un grand merci à Dieu de nous avoir donné ce moment de grâce. Et c'était vraiment plaisir pour l'Église d'accueillir un nouveau membre, Avan avec un joli nom. Donc merci beaucoup. Et l'Église est très heureuse de l'accueillir en son sein. Voilà. Donc pour la preuve de cet événement, l'Église vous offre le certificat et un petit présent pour Avan. Voilà, merci beaucoup. Avant de rejoindre notre place, recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Dieu dit, je serai pour toi un père et toi tu seras pour moi un fils. Nous sommes enfants de Dieu, qu'il nous conduit sur le chemin de vie, dans sa paix, sa force et sa joie. Amen. Chantons le 252 avant de nous rejoindre. Et puis à l'offrande post-baptême. Et à Fakampetra Configure.
Dia manasa ireo diakona ho avy ety amin'ny laona eo ampanaovana ny hira 8 sy 700. Avana malala aoka isika hiara hitsangana. Mivelatra manoloanantsika ny fanasan'ny tompo izay endrika hita maso sy azo tsapaitanana dia fahasoavany izay ambarany amintsika amin'ny alalan'ny toriteny teo fa zao kosa izy dia amin'ny alalan'ny teny sady re no hita maso no iainantsika izany. Koa amin'ny fizarana fiadanana dia hindrana ny fanaon'ireo sembantsika. Nous allons partager la paix et nous allons utiliser le langage de signes ho aminao aneny tompo amin'ny akavia sy ny ao akavanana. Zay no ataontsika. Ho aminareo anie ny fiadanan'ny tompo aoka isika izara que la paix soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mifandray fanasan'ny tompo hevitra na avy aiza na avy aiza ka maniry izany dia fifaliana ho an'ny FDMA ex Marseille
no miara amiray latabatra aminao koa asandrato ny fonareo ao amin'ny tompo aoka ho dia raintsika ny tompo andriamanitra eny tokoa tompo masina andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra fifalianay ny mitsoka anao noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay lay andriamanitra tonga olombelona nataony Jaona Batisa nalainy Satana fanahy niova endrika tao atendrombohitra voaheloka tsy ara-drariny nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevona kanefa nitsangana tamin'ny maty ary mitoetra eo ankavanan'andriamanitra ray amboninahitra ary izay koa dia niara-natsangana tamin'ny maty ko amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra no iderahanay manao hoe anao ndera ry zanaky ny ray angataka ny fanahy masina tompo mba hidiny ny fanahinao masina hiasa aminay mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rany Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka amin'ny lalany sy miaraka aminy ary ao aminy dia ho anao Andriamanitra raitsoto amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay amen. Nizarana amintsika ny tena sy ny rano Kristia misy ny jus de raisin eo amin'ny sisiny dia midivay eo ampovoany ny mpandray fanasany tompo rehetra dia mijoro ary rehefa vita izany dia mipetraka isika ary miara-mandray izany amin'ny fotoana voatondro dia eo am-pizaran'ny diakona ny tenan'ny Kristy sy ny rany dia ataontsika ny hira 450 ary mifanesy sy mifandimby izany. Oh
Riadana samy nahazo avokoa ve sika rehetra est-ce que tout le monde est bien servi. Raha izany ary a dia andeha hiara hitsangana izy. Raha mbola teo am-pisakafoanana, izy ireo dia nandray ny mofo Jesosy. Koa rehefa nisaotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianany ary hoy izy, raiso hano ity no tenako izay omena ho anareo. Ary nandray mikapoaka izy koa rehefa nisaotra dia natolony azy koa ka nataony hoe, misy fotoa amin'ity anareo rehetra fa ity no rako. Ity no rako dia ilay raha anorenan'Andriamanitra ny fanekempihavanany izay alatsaka ho an'ny maro
ho famelan-kely. Amen. Ho antsika izay voavy ndray latabatra tamin'ny tompo dia izao no afatra izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rano hoy ny tompo no manana fiainana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny andro farany fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manitoetra ho aminy ary izao kosa ho aminy ary tahaka ny nanyrahany ray avy velona ary izao koa velona ao amin'ny ray dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amiko i Jesosy koa mandehana amin'ny fiadanana. Ny amin'izay tsika toerana sy ahafahantsika manao fisaorana amin'ny alalan'ny rakitra dia ny firana fanampiny fahafito. Sao dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raha-piangonana isika angatahana ny mpiandraikitra manao izany ary efa manao loatra sady miaraba ny vahiny izay mandalo Niara-natsangana tamin'i Kristy tokoa isika ka hikatsaka ny zavatra ny ambony, manana toerana miaraka amin'ilay isika ary mpandresy ny zavatra rehetra. Izany teny famotinana izany no entina arabainantsika arahaba natratry ny Pasika fa 420 toboko. Izany koa no entinay hiarabananao
izay manaraka izao fitombavaka izao amin'ny alalan'ny tambazotra YouTube na Zoom. Misaotra pasteur Jeannot Kandrelandrasana isika nitondrantsika tamin'ny fitaom-pivavahana ary nitondra ny tenin'Andriamanitra. Misaotra koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Dia araka ny teny mpitandrina tao dia afaly miaraban'ireo rehetra izay tonga eto amin'ny tafo ex-Maksay amin'izao andro alahady izao. Tsarovy fa misy toerana ho anao eto amin'ny FPMA ex-Maksay, tompo ombanao sy anambonanao amin'ny zavatra rehetra ataonao. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika daty à retenir. Rapitso dia misy ny excursion antsika tsara ny andro misaotra ny Jesosy. Zany dia ataontsika any amin'ny Val de Lac dia manomboka amin'ny 1:10. Ny voankazo dia atolotry ny fiangonana amin'izany. Ny fahelin'ny volana kosa amin'ny sabotsy izao dia misy ny étude biblique any STK ary amin'ny 10 parapatola amin'ny 10 dia dans le cadre any 13e date dia anatolotosany tolo-tanana ho an'ny fanampiana fanitarana amin'ny fiangonana 3 any a Madagasikara isika. Izany dia ny FLM Matanety Antsirabe, ny FJKM Safitana Moramanga sy FJKM Tatabe Finoana Mangoro Moramanga. Amin'izany zany dia misy ny scène verte ka izay isoratra izay ireo tia isoratra anarana amin'izany dia manantona ny alerte amin'ny koa no anoovantsika ny vente de spécialité malagasy. Ny fafito ny volana kosa ny alahady dia misy ny AG extraordinaire ny STK manomboka amin'ny roa. Ny culta FPF ny faefatra ny volana ary ny faraika amby 20 ny culta francophone. Amin'ny fafito amby 20 ny volana kosa ny conférence nisy conférence izay mena atsika zany dia ataony Madame Lucille Arabe Arimanana. Le thème c'est l'insurrection de 1947 à Madagascar, les faits, les implications jusqu'à nos jours. Misy daty anankiray ho tsarovana araka ny teny tanora hoe 16 date sabotsy faefatra ny volana Mai dia matoky fa afanokana izany fotoana izany tsika rehetrarehetra amin'io sabotsy voalohany volana Mai. Toy izao indray ny rakitra azontsika tamin'ny faefatra amby 20 ny volana teo tamin'ny lahady. Total 933 € 30 centimes. Total avec les prémices 1373 € 30 centimes. Nisy nanolotra 150 € ho an'ny hetsika voalohany. Ny équipe finance dia voninahitra andray voalohany vokatra etsy aoriana ary manentana antsika ry havana malala anefa izany satria betsaka tokoa ireo asa miandry antsika ary mila fanohanana avy amintsika. Fanamarinana kely nahazo terminal de paiement antsika carte bleue, donc afaka manao rakitra araka ny carte bleue zany amin'ny vokatra. Dia tsy aoriana misy fila anankitelo dia afa misy amin'ny telefona izy koa misy appli dia afaka tonga dia manao choix zany tsika ny trano rakitra trano sy ny rakitra ny vokatra dia tonga dia cliquer une fois fotsiny. Nomena ny zaraina ny ty valoko ty koa tsika dans le cadre de l'église verte no nanoloranay any ty fa tsy mampiasa taratasy tsontsika zany fa zavatra renouvelable zany ahafahantsika ampiasaina dia afaka sasana. Dia atao ato anatin'ity zany rakitra vokatra ety aloha raha sanatria tsy ampiasaintsika izy ity dia mba hangaviana tsika ametraka anazy eo amin'ny seza atsika raha mivoakantsika na anolotra anazy any tompon'andraikitra ety aoriana. Misaotra tompoko. Ny amin'ny PayPal koa dia misy afaka manao ny PayPal amin'ny misy code PayPal eny aoriana amin'ny sezatsika eny
dia ireo koa izay manaraka ny YouTube na Zoom dia misy ny code PayPal afaka mivoaka, afaka alaina raha anefa ny offrande ianao. Ankalalana nanaovantsika ny masque ary ny fanasana tanana iariana dia mbola toizantsika hatrany. Toy izao ny fotoana hebdomadaire izay miandry antsika. Tsy tononoko izy ireo fa misy maromaro fa amafiso kely fotsiny ny fanaovana misy tableau anaovana ny repas, ny fanaovana fanomezana sakafo, ny repas no trano dia afaka misoratra anarana amin'izany tsika tompoko etsy eorinana manantona ny mpiandraikitra rehetra. Ny diakona miasa mandritry ny volana avril dia ny groupe B sy ny C, ny fanadiovana fiangonana amin'ny asabotsy zao 6 avril dia ny SZM. Vaovao Sampana, gazette Pamafy. À l'attention des responsables des Sampana, que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de toute l'équipe du Gazette Pamafy, nous tenons déjà à vous remercier d'avoir accepté de collaborer avec nous pour la réalisation de l'édition Pâques 2024. Celle-ci sortira dans les prochains jours où nous pourrons y retrouver les différentes activités de notre Église et de nos sections. Nous allons commencer à préparer l'édition Pentecôte 2024. Une fois de plus, nous faisons appel à vos talents d'écriture pour nous proposer vos poèmes, vos témoignages ou d'autres chroniques que vous jugerez intéressantes à apporter. La date limite pour l'envoi des articles est fixée au 21 avril à l'adresse qui sera inscrite pamafi@fpma.org, portant en prière donc la préparation de cette nouvelle édition, fraternellement en Christ, l'équipe du Gazette Pamafi. Vavou avec STK, chers jeunes, chers STK, dans la continuité de notre vendredi des jeunes, où nous avons abordé le thème « Entretenir sa foi, fournir des efforts », basé sur le verset en Jacques chapitre 2, verset 17, nous vous invitons à renforcer la compréhension et l'apprentissage de ce thème lors de notre prochaine étude biblique, le samedi 6 avril à 14h à l'église. N'hésitez pas à venir nombreux, nos études bibliques sont ouvertes à tous. Vous êtes les bienvenus, le bureau STK, merci, soyez bénis. Vovao 13 mata, ni consultation médicale, dia utaterana ni 6 avril, ni journée médicale, dia de 10h30 à midi, de 14h à 15h, à Misi Amnikou, ni assistante sociale, ni maraina, de 10h à midi. Zany dia afaka misoratra anarantsika zany auprès any Tatimiora na ny responsable ny birao ery aorina. Ny karaté dia misy koa isaky ny asabotsy hariva amin'ny 5 zany dia tanterana miaraka amin'ny tonton Augustin. Ny banque alimentaire dia misokatra ho antsika hatrany aty amin'ny salle kate ary ho an'ireo izay mila fanampiana ary ireo izay kosa manana ikasa namafy izany dia misokatra ho antsika izany dia aty amin'ny salle kate zany. Izay indray ary ny vaovao eto an-tafontsika aoka isika hitondra mambavaka izany fotoana rehetra izany. Joyeuse Pâques à tous, mirary herinandro feno fifaliana ho amany fitahin'ny tompo ho azy ireny eny voninahitra. Diso kely fotsiny isaky ny amin'ny folony fiangonantsika manomboka fa satria misy demi-heure zany tsika mianatra hira feo efatra izay tarihan'ny chorale sy ny groupe de louange sotra tompoko. Isaotra ny tompo lalandava hoeo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Salamo fa 4:30 andininy voalohany. Mbola iary mivavaka tsika tompo, tsy hainay tokoa ny angina sy tsy isaotranao lalandava manoloana ny fahasoavana lehibe nomenao ny tafo ex Marseille
ny fanomezanao ny trano fiangonana. Tompo, raha nanomboka tamin'ny farantsakely izay tany am-boalohany, dia nampitombonao izany, nasehonao ny voninahitrao ka tanteraka tokony fikasana tsara. Manoloana izany rehetra izany Tompo, makasitraka ny amin'ireo olona be dehibe hatrany am-boalohany ka hatramin'izao, notoloranao saina indry nentina nikarakara zavatra rehetra, manohana arabavaka, manohana arabola, manohana ara-pitaovana. Misaotra Tompo sy makasitraka. Misaotra amin'ireo mpanao travaux izay manao ny ainy tsy ho zavatra Tompo, miasa maimaim-poana satria resy lahatra fahanao ny asa. Dia misaotra anao no ny arovanao azy ireo hatramin'izay tamin'ny loza rehetra, dia mbola tahinao ane izy ireo amin'ny asa rehetra izay mbola atao Jesosy, mbola hiaro azy ireo hatrany ianao amin'ny ratsy rehetra. Misaotra anao amin'ireo olona rehetra manohana ireo mpanao trano ireo ny amin'ny sakafo. Jesosy io, be dehibe ny fandraisana anjara ataon'ny tsirairay, tsy ho voatanisana eto samy Tompo fahafantatrao. Makasitraka amin'izany rehetra izany Jesosy io. Dia mbola mangataka aminao ary izahay ankehitriny, satria fantatrao Jesosy fa efa be tokoa ny vita, betsaka ny ezaka vita Jesosy isaorana anao, nefa mbola be dehibe koa ny asa miandry. Araka ny teny izay nentin'ny mpanomponao teo Tompo, ianao no mikatanay hialoha lalana, mialoha ianao Jesosy amin'ny zavatra rehetra izay atao, ka dia omeo finoana sy fahadokiny izahay, fa mikarakara tokoa ianao amin'ny zavatra rehetra. Matoky Tompo amin'ireo projet rehetra izay tokony mbola ho atao amin'ity fiangonana ity. Ianao an'olo-tsaina, ianao no ahita ny fomba rehetra andoavana ny vola amin'ny banky izay mbola betsaka tokoa Jesosy. Hainao izany Tompo fa ny anjaranay dia ny matoky. Makasitraka Tompo. Hoterenany ny anaranao ary izay rehetra vita, izay mbola atao Andriamanitra, dia ho entinay ho voninahitra ny anaranao izy ihany. Amen. Sao dia tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika manavao ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rakim-pisaorana. C'est le moment c'est une occasion, opportunité de renouveler notre engagement par le biais des offrandes. Nous allons chanter les cantiques 142 et ainsi de suite. Comme ça a été rappelé, il y a le terminal bancaire. On n'a plus le panier connecté qu'on a utilisé auparavant, mais il y a quand même des terminaux bancaires, trois terminaux bancaires derrière. Alleluia.
Thank you.
Marana ny fotoantsika amin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ireo tanora, avy eo dia mirosa mivavaka fangatana ary ny tsodrano no raisitsika amin'ny farany fangatana ireo tanorantsika, tous les jeunes ici présents, même ceux qui viennent d'autres régions, si vous voulez chanter avec eux et que vous connaissiez le chant, vous êtes les bienvenus.
Rehefa mioana sady ny manao vavaka fisaorana fangatana. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour cette belle journée de Pâques que tu nous accordes. Nous te remercions car tu nous as permis d'être encore réunis aujourd'hui. Nous savons que tout ce qu'on a, le moindre seconde de notre vie, nous te le devons, Seigneur. Et tu nous donnes ton amour à chaque instant, même si nous ne le méritons pas. Merci Seigneur pour toutes ces choses que tu nous donnes, toutes ces bénédictions que tu nous offres à chaque instant dans nos vies, même si nous sommes des mauvais brebis pour toi. Nous te rendons grâce en ce jour, par nos prières, par nos offrandes, par toutes les choses qui sont peu de choses, mais que nous t'offrons avec amour, Seigneur. Nous te demandons encore aujourd'hui de nous porter avec toi, de laver nos péchés sur la croix où tu as été crucifié, que nos péchés soient lavés sur ta croix, que toute chose que nous avons comme projet de faire soit conforme à ta parole, et que tu bénisses chacun d'entre nous, nos familles, nos amis, notre Église, notre travail aussi, Seigneur, pour les étudiants. Guide-les, enseigne-les ta parole, qu'ils puissent réussir dans leurs examens. Pour les malades, prends soin d'eux, Seigneur. Prends soin aussi de leurs familles qui sont auprès de leur chevet. Nous prions aussi pour notre pays, Madagascar, Seigneur. Tu connais les difficultés qui règnent dans notre cher pays. Guide nos dirigeants pour qu'ils trouvent le chemin. Nous prions aussi pour la France, ce pays qui nous accueille. Prie aussi pour les dirigeants. Nous te demandons plein de choses, Seigneur, mais toi seul connais ce que nous avons besoin. Alors, nous te remercions déjà d'avance pour tout ce que tu nous donnes alors que nous ne le savons pas encore. Nous terminons par cette prière, par la sainte prière que tu nous as appris. Rainay zanendant, wamasina nene naranao, tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao, ity atany takona ny andanitra. Ome anay ny anasaza anay, ary mamelany elikay, tahaka ny namelanay izay natao taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanay, famanafahany amin'ny ratsy, fahanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Marana ny fotoana isika dia efa marary pasika sambatra ho an'ny sika mianakavy. Ny tompo no mialohantsika amin'ny fiainantsika rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay, satria efa miarana tsangana tamin'i Kristy isika ary miarana toetra aminy any an-danitra. Ny hira fanampiny 420 no ataontsika andiny voalohany mialohan'ny tsodrano. Tsangana ny fiangonana.
melo lalana atsika ny tompo lay mitene zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Le Seigneur nous précède, c'est lui qui dit je suis la voie, la vérité et la vie. Raha isotsodrano tinoana menarany tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Jesosy Kristy tompontsika mpiandrodro lehibe hiala maty mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Izy eny ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao aminareo izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Ho azy eny ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Nita
voninahitra ho an'andriamanitra ray sy zanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Mandehana ny fiadanana ka manompo ny tompo. Raha ny pasika sambatra raha pitso am'raika ambin'ny folo anasana andreo vahiny izay mandany. Misy fanomezana kely mofomamy, tsy haiko na mofomamy filazan'izany.